Fiadanana rivariva e androany resaka amintsika manodidina ny mpaminany sandoka. Tamin'ny maraina zany isy publication nivakiko zay de nahatonga saina be analy izy ary eo ampamakinan'izy eo de ity teny Jesosy any amin'ny Matthieu 4:20 ity no tsaroko avy hatrany. Ozy izy Jesosy andao nge vakitsika vetivety any amin'ny Matthieu 4:20 any manomboka amin'ny 4 manao hoe mitandrema ozy izy fandrao isy amitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho ny Kristy ka maro no voafitany ozy izy. Ery ambanimbany ery amin'ny 1:20 ery izy de miteny hoe ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana ozy izy ka amitaka ny maro. Amitaka ny maro. Ary raha mijeritsika ny tontolo misy antsika indrindrindrindra ao Madagasikara de maniry eraky ny elakelan-trano ny laza azo mpitory-teny na pasteur na mpanompon'Andriamanitra mitory an Jesosy Kristy, mitory filazantsara. Kanefa maro amin'izy ireny koa ny mpaminany sandoka. Araky ny voasoratra eto hoe ary isy mpaminany sandoka maro izy izy hitsangana ka amitaka. Ka mila mitandrina tsika zany. Nefa mba hahafahantsika mitandrina de tsy maintsy mahafantatra tsika aloha. Mahay mamantatra tsika. Za vao naheno an'le zavatra publication nosoratan'le olona zany de tonga de nisy ten'Andriamanitra be de be tonga tao an-tsaiko tao manohatra na manipaka an'le zavatra ambaran'le olona. Ary tonga de henoko avy hatrany tany anatiko tany hoe fanahinany ao anatin'le olona. Ary tonga de hitako avy hatrany mampamina ny sandoka anazy. De nefa ny zava-misy ny mampalahelo de mirarakopana ny olona manao amen sy alleluia, miatokatoka amin'ny zavatra tsy fantany, manaikinaiky be fahatany. Kanefa fanatsy izy, fanamamitaka Kristy sandoka, mampalahelo. Ka androany tena mampitandrina atsika mihitsy ny ten'Andriamanitra, mitandrema ozy izy. Za zany tsy resy lahatra tsony amin'le mpanompon'Andriamanitra. Le mpanompon'Andriamanitra milaza hoe aleo tsy mitsikera ny hafa, aleo tsy mitsaratsara ny hafa fa aleo zay ataony any. Fa anasy Andriamanitra zany fa ny adiditsika de nitory filazantsara, ny adiditsika de manambara ny Kristy zay hampandroso ny asantsika no ataontsika. Tena ao anatiko tena tsy resy lahatra tsony mihitsy ny am'izany. Fa tena adiditsika amin'ny mamantatra mba hahafahantsika mitandrina sy mampitandrina ny hafa ihany koa avy eo. Tena adiditsika zany. Kanefa araky ny voasoratra ny amin'ny Matthieu 4:7 any ny 5:15 de hoe ny vono hafantarana ny azo izy. Ndao eo vakitsika vetivety ao Matthieu 4:7 ny 5:15 sy 9:10 manao zao hoe mitandrema ianareo izy fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafin'ondry kanefa ao anatiny de ambody mitohy izy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Anisan'ny voa anankiray voalohany ahafantarana ny azo ry havako isany de ny zavatra ambaran'ireny olona ireny, ny zavatra toriany izy ireny, ny zavatra teneny izy ireny na soratany izy ireny de tokony ho verifiable, tokony ho azotsika marinina soamatsara ara-baiboly. Mitombona ara-tsoratra masina ve zany? Zany ve ny sitrapon'Andriamanitra ambara araka ny soratra masina sa tsisy? Dikan'izany de mila mahafantatra soratra masina aloha tsika. Mila mamaiky baiboly tsika ry havako isany Fa mampalahelo anie tena mirarakopana hoy amintsika ny amen sy ny alleluia am'le zavatra soratan'le olona am'le publication satria tena zavatra za aloha de tonga de henoko be mihitsy hoe zao daholo ny ten'Andriamanitra manohatra sy manipaka an'izany zavatra ambaran'le olona zany. Kanefa de mampalahelo fa ny olona tsy mahafantatra, tsy mahalala. Ka voa anankiray zany ahafantarantsika azy zay.
fa faharoa manarakaraka an'izay tena fangataka reto ny esprit de discernement ahafahantsika amin'ny discerner ahafahantsika mahafantatra hoe fa nahaniza no ambadiky reny zavatra reny fa nahaninona no ambadiky reny zavatra ambara nahitatsika na miseho amin'ny hainao manjery isan-karazany reny fa tena tokony ho fantatsika mihitsy mba tsy hanarahantsika be fahatany. Zay ny faharoa. De fahatelo manarakaraka an'izay ny fiainanay tony. Ny fiainanay tony milaza azo mitory teny tony na hoe manambara mitory filazantsara sy manambara ny Kristy tony. Mba tsy ho araka le fanoharan'ny malagasy hoe mpitary baty vilam-bavaka hafa ny ataon'ny tanany de hafa ny ambarany vavany. Mba tsy ho zany anie zay fa tena mamovo eo amin'ny fiainanay ve le filazantsara torinay. Tena fitsingoloka reto ny fiainanay fitsingoloka ny fiainanay milaza azo mitory teny tony fa zay koa de voa ahafantarana ny azo zay. Ary manarakaraka an'izay voa ahafantarana ny azo koa ny zavatra ambaranay hoe iza no misongadina, inona no misongadina, tena mitona ny olona ao am' Jesosy ve, tena mitona ny olona iorina ara-panahy ve, hitombo sy handroso ara-panahy ve, sa manindraindra sy mandokandoka sy mampanantena olona zavatra eto am'izao tontolo izao ara-materialy, vola am-piarena, voninahitra. Zany zavatra zany mantsy no nampanantenainy devoly an' Jesosy raha nakafanahan' Jesosy tany anefitra ny devoly ny materialy. Omeko anao zao tontolo zao izy omeko anao arena sy voninahitra fefa eo am-pialantanako zany. Ka zany ve no ampanantenaina anao, zany ve no henonao amin'ny toriana izy ireny, sa mitondra anao ho ao amin'ny fanjakany lanitra, sa mitondra anao ho ao am' Jesosy, sa mitondra anao handroso sy hitombo ara-panahy. Ny vo no ahafantarana ny azo. Ary mila mahafantatra tsika avakoisany mba ahafahantsika mitandrina sy mampitandrina ny hafa koa zay tena adiditsika soa matsara mihitsy. Ho voninahitran'Andriamanitra. Amen.